Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des connards. Mandreraka no sady mankaleo ity fitondran'ny filoha Andry Rajoelina ity. Eny mampitehiteny ratsy mihitsy aza raha ny toejava-misy ankehitriny no jerena. Ity madama hitantsika amin'ity sary ity dia tena niteny ratsy mihitsy izy teo masony mpitandro filaminana satria leo izy amin'ity fitondrana Andry Rajoelina ity, leo izy mahita ny mpitandro filaminana mbola manaiky atao fitaovana politika angejany fahafahany vahoaka. Nahasorena azy no sady nanafitohina azy nahita ny mpitandro filaminana mijorojoro manerana tanàna toy ny eny amin'ny Magro, dia eny amin'ny kianjan'ny Trézime, kianjan'ny Ambojatovo sy ny sisa sy ny sisa. Ka raha sendra nandalo izy dia tsy maintsy nampita hafatra tamin'ny mpitandro filaminana fa indrindrandrindra ireo zandary izay nifanatrika taminy. Tamin'ny fofeny fahatezerana no nampitany hafatra tamin'ireo zandary izay nijorojoro teo imasony. Nampatsiavin'ireo mpitandro filaminana fa miaina ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana ny vahoaka malagasy toy ny fakanankiriny, famakian-trano, asan-dahalo, kidnapping, fanapandoha, von'olona sy ny sisa sy ny sisa. Tena mahasorena no sady manafitohina mahita mpitandro filaminana mbola manaiky atao fitaovana politika hamotika ny vahoaka. Tena hita baribary fa olona mpiatsara velatsy ny zandary mpitandro filaminana hoy ity madama ity. Tsy vitan'izay ihany fa narahany teny ratsy zany mba hahatonga ny hafatra mafonja kokoa. Raha jerena ny fihetsika ireo zandary dia somary mafy tamin'izy ireo, tsy levony vavon'izy ireo ny hafatra nampitainy ity madama ity. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des connards. Tsy iny raha matohiny ihany no efa niteny ratsy tamin'ny fomba fiasan'ireo zandary sy ireo mpitandro filaminana fa efa niteny ratsy ihany koa Ikotilela Maitsoambo tamin'ny heritaona toy izao. Natezitra ny koty no sady nanafitohina azy ny fomba fiasan'ny zandary manaiky atao fitaovana manapotika ny fiainan'ny malagasy, midaroka sy manao herisetra amin'ny olon-tsotra, midaroka bomba lacrymogène, misambotra olona mandeha am-pilaminana. Raha lazaina fomba hafa dia mangeja ny fahafahany vahoaka ny zandary. Arak'izany rehetra zany dia sorena Ikotilela Maitsoambo no sady tezitra no tafitohina ka tsy maintsy niteny ratsy izy. Aoka zava fa samy hafa ny miteny ratsy sy ny manopa. Ikotilela Maitsoambo dia niteny ratsy. Niteny ratsy izy manoloana ny fomba fiasan'ny zandary ary nampitainy tamin'ny tompon'andraikitra voalohany tamin'izany fotoana izany dia tsy iza zany fa Général Serge Gélé ny hafatra. Misy amlay misy tay amin'ny amana ary efa manao interview. Hoany anay maramila nenay so sa leoko misy maty fa tsy tafaverina ny namoazany 2002 nenay mitandro fandripalemana ninona ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Fandripalemana inona mitandro filaminana iny lisany nareo gendarme reo ny bavure isan'andro ary gendarme ohatra gendarme ny peny fanjakana mandoha volany gendarme ary fanjakana no mandoha ny andamiteny gendarme midiny sansandro eny amin'ny lalana rehetra miaraka amin'ny lacrymogène reny. Lacrymogène efa tsy haiko 25 € sa ohatriny inana anankiray fotsiny olalina fotsiny eny. Ka fandripalemana inona? Fandripalemana inona ny anao engagele? Ianao milaza fa azay ma tsy andraindraikitra tany filaminana. Ankoatr'izay, tafitohina ihany koa ireo zokiolona ray aman-dreny izay saika hikasa hamonjy fitaom-pivavahana izay saika atao omaly 4 septambra 2024 teny Magro Behoririka. Antony roa samihafa no nanafitohina ireo zokiolona izay efa somary bebe taona eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 taona teo eo. Ny antony voalohany dia zao, hita taratra fa tsy voafeny mpitandro filaminana ny fandriam-pahalemana nefa izy ireo manaiky atao fitaovana politika miaro ny sezan'ny mpanao politika.
raha lazaina fomba hafa dia zao manaiky ireo mpitandro filaminana mandray baiko hiaro ny sezan'ny filoha Andry Rajoelina amin'izao fahasahiranany vahoaka izao. Ny antony faharoa dia zao ireto mpitandro filaminana reto dia tsy mametraka ireo zokiolona izay efa bebe taona amin'ny toerana maharay aman-dreny azy ireo. Fefizay moa zava-misy dia tsy manan-tsafidy ny vahoaka ka tsy nijanona treo ireo zokiolona fa tsy maintsy nametraka fanontaniana tamin'ireo mpitandro filaminana izay hitan'izy ireo maso teo anoloan'izy ireo hoe fanahoana ianareo no manao toy izao, fanahoana ianareo no manaiky atao fitaovana politika eto an-drenivohitra, fanahoana ianareo tsy hany amin'ny toerana be dahalo no tokony hampandrianareo fahalemana, fanahoana toerana efa milamina olona tsy mikorontana no sady manara-dalàna no hitondranareo fitaovam-piadiana, fitaovana entina amoretana ny vahoaka. Dia toy izao no fomba namalen'ireo mpitandro filaminana ny fanontaniana izay napetraka ireo olona somary bebe taona, olon-tsotra saika anatrika fitaom-pivavahana teny Macrobe Oririka. Baiko tsy maintsy tanterana ny azy ireo hoy izy ireo raha namaly an'ireo fanontanian'ireo. Dia tsy nisy ankoatr'izay ny valiny tenin'ireo mpitandro filaminana izay tonga teny Macro. Asaka mbola be tabe, ny edidy mbola be tabe. Ka ampinaimana tian'Andriamanitra ny zavatra rehetra zay ataona ety. Zay zao tonga maraina be tao vao amin'ny avaly tonga teo vao mijorojoro reto dia roahany makary dia mijoro reto dia efa zany teny hoe zay zao olona hitanao zao olona fitopolo taona mahery fa dia gapy anareo ohatra zany. Baiko ny anay ho tsisy fa miala tsiny indrindra fa mampalahelo aloha izy fa mandray baiko tsy amin'ny antony fotsiny zany zareo. Manao tsinitsinina ny vahoaka satria ny kidnapping zao any Anjorobe ny tsy fandriampahalemana nefa aty amin'ny tany milama manina aty zareo no be tabe, mampalahelo zany. Dia hita ny fahalemen'ny fitondrana amin'izao, fitondrana motraka zany raha jerena ny fitondrana amin'izao satria efa hitany hoe tsy ho zakan'ny olona tsony ny zavatra miseho dia ampiasaina ny mpitandro filaminana nefa ny mpitandro filaminana tokony isaina hoe avy any amin'ny vahoaka ny mpitandro filaminana ary hiverina any amin'ny vahoaka. Araka ny fanaratsika nomaly niatrika ny colonel Tojo Raoul John indray i Andriamatoa sy Tendra Andrenasoloniaiko sy maître Anitra sy ireo mpiarady tamin'ny omaly 4 septambra 2024. Araka ny hitantsika amin'ity sary ity dia nampatsiahy izy ireo fa tokony any Ankazobe na any amin'ny Anjozorobe na any amin'ny faritra atsimo izay tena be dahalo no tokony isy ireo mpitandro filaminana fa tsy amin'ny toerana izay anaovan'olo fitaom-pivavahana, fa tsy amin'ny toerana amin'ny olona izay manaiky ny anara-dalàna satria raha malala fa ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananana no tokony atao priorité raha ny asan'ny mpitandro filaminana no asiana resaka. Fa tsy nisy ny raharahin'ny mpitandro filaminana zany indrindra fa i colonel Tojo Raoul John. Ny azy ireo dia ny anatanteraka baiko anakana ny avy amin'ny fanoherana hanao fitaom-pivavahana. Izay ny baiko azin'izy ireo fa tsy resaka fandriampahalemana. Ny fandriampahalemana ny Anjozorobe, Ankazobe sy ny toerana maro hafa dia efa misy lamina napetraka any ka ny azy ireo dia anakana ny avy amin'ny fanoherana na vovonana firaisan-kina hanao fanompom-pivavahana. Fitaom-pivavahana no atao fa tsy hoe andeha hamovoaka zay dia tarika olona eny amin'ny 13 mai fenona olona parmi 13 mai Ambohijatovo zay na tsy misy resaka mihitsy eo any amin'ny 13 mai zay tena mazava tsara na ny resaka ny resaka ny fanasana hoe fitsofandrano ireo mpandida be ny tanàna sy mpanosy ny tanàna dia fitaom-pivavahana no atao eto amin'ity olona lahy olona lehibe olona andeha hivavaka fa tsy olona dia eny amin'ny 13 mai na ny kanjo anaovany ary olona manao talon daholo. Zay zany no antony andehanana eto dia hoe inona ny antony anakananareo zany zao. Betsaka karateo matoa dia resaka teo matonareo zany nangataka zay lalàna koa moa mpanao lalàna raha teo mafantatra tsara zay matoa nangataka amin'ny autorité angatana azy fantatrareo tsara hoe zay lalàna dia nisy ny valiny koa ny valiny autorité zay namoakandisy koa nareo zany zay fantatrareo hoe compétent afaka namoakany zay dia namoakany décision moa zany izy le fantatrareo ty ny copie ty nandefasana copie to zay ity ny copie andeha nalefa tany aminareo le valiny dia manatanteraka an'izay ara-dalàna zay zany tsika io hoe tsy omenanareo zany le tato miantso zay efa fantatrareo zay misoratra anatiny le manatanteraka an'izay tsika manatanteraka an'izay nareo dia manatanteraka an'izay tsika tsy zavatra akoatra an'izay hoe manatanteraka an'ilay
soratsy ny lalàna izy mbola sary omaly ihany nangataka ny mpitandro filaminana i maître hanitra na solombavambahoaka hanitra nangataka izy no sady nanao antsoavo mba hiaverana an'ireo mpitandro filaminana amin'ny asa zay tena sanin'izy ireo dia tsy na zany fa miaro ny vahoaka sy ny fananany miainany tsy fandrepahalemana ny ankabetsany vahoaka malagasy toy ny ananjozorobe sakara toleara eny ny faritra atsimo sy avaratra sy manerana ny nosy namafy izy fa ireny toerana ireny no tokony rakofana ny mpitandro filaminana fa tsy toerana efa milamina fa tsy toerana izay iangonan'olona anao fanimpom-pivavahana hita taratra mihitsy fa mpitandro filaminana hiaro ny sezan'ny mpitondra fanjakana fotsiny no antopisian'izy ireo androany mitondra ireo olona reo androany manao fitaovana ireo mpitandro filaminana reo any manera Madagasikara be dia be ny ilana mpitandro filaminana arova mivoaka sy mifananany fa tsy maharo an'izany amin'izao fotoana izao mpitondra fanjakana maty ny any Martspoy, maty ny any Sakara, maty ny any Tulear, maty ny misy manao kidnapping sy etsepita tafika misy olona maty zao anaty tambary tao sa nandalo tao ny maraina. Be dia be ny olona maty na ny fananany very. Misy olona voatifitra voavina tratry ny tifiriny Jula satria manao cash point izy. Ny tena tenena anatin'izay ny asa tokony ataony ny mpitandro filaminana hiaro ny voaka sy fananany tsy vita défaillant zany. Défaillant mpitandro filaminana ary efa défaillant mpitandro filaminana efa niarantsika mahalala no sady efa narantsika teto ny fifanjevona teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny avy ao amin'ny vovonana firaisankina omaly raha nikasany anao fanimpom-pivavahana teny amin'ny magrobeoririka ny vovonana firaisankina no sakana ny mpitandro filaminana nao arantsika kely ho antsika izay mbola tsy nanaraka zany omaly volana maromaro taoriny antsika fotsy sy fifidianana filom-pirenena raikitra indray ny fanakorontanana nataon'ny mpitandro filaminana izay tarihan'ny colonel Tuju Rawil John. Zahay olo filaminana, zahay olo colonel sanati ani tokony ataonareo be anay manokana niverina niatrika izy ireo avy amin'ny fanoherana indray ity colonel Tuju Rawil John ity tamin'ny alalan'ny fanakatsakanana nietsika izay saky ataon'izy ireo amin'ny fanoherana makasika ny fotoam-bavaka eny Magrobeoririka. Araka ny hitantsika amin'ny sary ity dia nitsiky fotsiny sy teny New May raha niverina niatrika ny colonel Tuju Rawil John sy ny ekipany izay irakiraky ny fitondram-panjakana. Ndao somary averintsika mbolohany kely ity tranga ity. Nanao fanambarana izy ireo avy tao amin'ny firaisankina fa anao fotoam-bavaka eny amin'ny Magrobeoririka androany fa 4 volana septambra 2024. Ny antony dia ho fitsofan-drano any firotsakofidiny Marikara Valomanana filoteo aloha sy fitrotronam-bavaka ny fizotran'izany antsaka sy andavany. Iny ihany no ela efa feno rakotra mpitandro filaminana ny manodidina Magro rehetra sy ny Ambojatovo ary ny kianjan'ny 13 May. Nefa kianjan'ny Magro no anatanterana ny fotoam-bavaka fa tsy famorim-bahoaka tsotra izao. Mariana fa efa nanao taratasy fangatahana na fampilazana ny prefet Antananarivo izy ireo makasika ny fotoam-bavaka izay saika ataon'izy ireo androany. Iny moa araka ny hitantsika io dia ny mpitandro filaminana no nalefan'ny prefet avy any namaly ny fangatahana izy ireo. Zahay olo filaminana, zahay olo colonel ani tokony ataonareo be anay manokana araka ny fahafantatsika moa ny ziriziry mpitandro filaminana nanakana ny hetsika izay saika ataon'izy ireo na fotoam-bavaka fitrotrona am-bavaka ny firotsakofidiny filoteo aloha Marikara Valomanana.
Arak'izany dia nandeha ny fampiresahana teo amin'ny reto solombavambahoaka sy ny colonel Tojo sy ny ekipany. Rehefa nandeha ny fampiresahana dia toy izao ny resaka novoizin'izy ireo voalohany manoloana ny fahatongavan'ny reto mpitandro filaminana tonga tsy nantsony reto. Tokony any amin'ny toerana tsy mandry fahalemana no tokony ho isy mpitandro filaminana tonga tsy nantsona toy izao. Betsaka ny faritra mila ny mpitandro filaminana hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Hoy izy ireo raha niatrika ny colonel Tojo Raoul John. Namaly colonel Tojo Raoul John fa resaka hafa zany fa ndao resahana ny toejava-misy eto zao. Tsy nisy izay nirarahiny an'izany resaka fandriampahalemana zany fa efa misy tompona andraikitra misahana an'izany any amin'ny isam-paritra rehetra any. Fitaom-pivavahana no atao fa tsy hoe andeha hamovoaka izay dia tarika ho lele 13 mai. Fenoana olona partout 13 mai Ambohijatovo. Zay tsy misy resaka mihitsy hoe mandeha 13 mai zay tena mazava tsara na ny resaka ny resaka ny fanasana na hoe fitsofandrano ireo mpandroda be ny tanàna sy mpanosy ny tanàna dia fitaom-pivavahana no atao olona lehibe olona andeha hivavaka fa tsy olona andeha ny 13 mai na ny kanjo anaovany ary olona manao tanao daholo. Zay zany no antony andehanana eto dia hoe inona ny antony anakananareo zany zao. Betsaka matoa dia resaka teo matonareo zany nangataka zay lalàna. Ary koa moa mpanao lalàna raha teo fantatra tsara zay matoa nangataka amin'ny autorité fangatana azy fantatrareo tsara hoe zay lalàna. Dia nisy ny valiny koa ny autorité zay namokandisy koa zany tsy fantatrareo hoe compétent afaka namokany zay dia namokany décision moa zany izy dia fantatrareo tiany copie ty nandefasana copie koa zay itiany copie andeha nalefa tany aminareo le valiny. Dia manakateraka an'izay ara-dalàna zay zany tsika hoe tsy omenanareo zany le tato miantso dia efa fantatrareo soratra anatiny hoe manatateraka an'izay tsika manatateraka an'izay loha dia manatateraka an'izay tsika tsy zavatra akoatra an'izay hoe manatateraka an'ilay voasoratsy ny lalàna izy. Nampitain'ny maître hanitra solombavambahoaka voavidy tao amin'ny boriboritany voalohany fa efa nangataka lalana tamin'ny préfet izy ireo fa tsy nahazo. Ny antony noho ny fisian'ny birao-mpanjakana maro manodidina ny Behoririka sy ny Magro izay fananan'olo tokana dia tsy izany fa fananan'ny Andriamatoa Marika Ravalomanana. Hita taratra izany fa tsy misy akory izany rehetra izany fa lainga no sady teny entina anakorontanana ny saim-bahoaka. Arak'izany hita mazava fa matahotra ny fitoeram-panjakana ka mampiasa hery mampiasa ny mpitandro filaminana atao fitaovana herim-pamoretana. Ny eny amin'ny Magro no nanaovana fampilazana hanaovana fitoam-bavaka dia feno rakotra mpitandro filaminana ny 13 mai Ambohijatovo ary manodidina ny Magro sy Behoririka rehetra. Fa nahoana loatra mazava zany fa tahotra hoy maître hanitra. Io ny misy le ramatoa anankiray iny miteny hoe tsy miteny olona zay teneninao ihany Jesoa zay saika ho atainao ataonay taoge mangataka any Jesoa zay fa le izy andro any mahafantatra reo mpanao gazety mahafantatra mihoatra lavitra noho izahay fa mariky ny fatahorana zao zavatra zao ary tena hoe fanaovana tsinitsinina zon'olombelona nge le zavatra rehetrany zo hivavaka zo hivory zo mandeha hivezivezy eraky ny tanàna aty Behoririka ve no andeha hivavaka ny vahoaka ho an'ny candidat Antananarivo Renivohitra hatrany Ambohijatovo feno mpitandro filaminana be dia be eny amin'ny esplanade eny amin'ny 13 mai mpitandro filaminana be dia be eto amin'ny Magro mpitandro filaminana be dia be ary averiko le zavatra nytenenina teo tamin'ny colonel Tojo teo hoe farfelu ny valitenin'ny préfet satria ny antony ozy izy tsy ahafahanay manao an'le hetsika eto androany dia alefa makany Magro Tanjombato commune Tanjombato zany dia hoe satria misy birao-mpanjakana manodidina eto aiza misy birao-mpanjakana eto manodidina eto samy mahita nareo aiza birao-mpanjakana tena désorienté zany le préfet satria désorienté mena baiko tsy mifanaraka amin'ny zavatra mifanaraka amin'ny lalàna zay nge afaka tsy nangataka afaka tsy nanaja ihany koa e fa fifanajana nanaovana ny taratasy napetraka teo aminy hoe misy fitoam-bavaka zay atao tao amin'ny Magro Behoririka dia mampafantatra anao izahay fa afaka tsy nampafantatra anazy zay fa fifanajana zany ka rehefa tsy mifanaja dia aleo vahoaka zany no ametraka an'izay fanajana sy fanajana. Namaly azy ireo ny solotenan'ny mpitandro filaminana colonel Tojo Raoul John baiko no antony mahatonga azy ireo mandrakotra toerana rehetra
toy ny kianjan'ny 13 mai kianjana Ambojatovo ary Beoririka sy ny manodidina azy. Fanampy izay mbola tsy afa-po tamin'ny valinteny izay nataon'ny mpitandro filaminana i solombavam-bahoaka sy Tindrandrena Soloniako. Toy izao ny fanontaniana napetraka tamin'ny colonel Tojo Rawil John. Fandikan-dalàna ve ny fivoriana izay anaovana fotoam-bavaka eny amin'ny Magro izay efa fantatrareo mazava tsara fa fananan'olo tokana fa tsy fananam-panjakana velively. Fanampin'izay nanontany ihany koa sy Tindrandrena Soloniako hoe Jean Rouge ve ny toerana manodidina Magro sa sakanana tsotro izao izay amin'ny amin'ny antony. Tsotra ny valintenin'ny colonel Rawilson Tojo. Manatanteraka baiko fotsiny ny antony natongavana eto fa tsy afaka maly fanontanianareo ka any amin'ny préfet izay namoaka ny taratasy fanakanana ny hetsika ataonareo no tokony hametrahana izay fanontaniana izay fa hahazo valiny ianareo. Rehefa ny mpanohana ny fitondrana manao fivorinana amin'ny gara dia ara-dalàna. Mba tiana ho fantatry ny vahoaka malagasy satria misy an'ireto mpanao gazety reto eto fa maninona ary zahay tsy any amin'ny garany e. Propriété privée io sady clôturé io tsy ny zavatra mbangataiko ny chef zany ianareo matanjaka tsara manana basy manana raha hoe hodidinonareo ampino ataovinareo fois 5 fois 10 fois 1000 ny miaramila ny sécurité nio fa zahay rehefa avao tsy anao nini fa ivavaka zahay dia hody zahay rehefa avy eo. Zay zao ny zavatra tokony nataontsika. Am'sautanao araky ny izy hoa fantatrareo tsara ny dalàna satria tsika manara-dalàna rehefa misy décision administrative lalàna fantatrareo tsara fa zay zany izy atsika ve tsy anaraka an'izay matoa zay eto dia manaraka an'izay mampanatanteraka an'izay araky ny mahatokona ndraiky fa mampanatanteraka lalàna responsable azafady chef Jean Rouge manontany anao Jean Rouge ve izy satria matahotra mako hoe tsy Jean Rouge tsy manara-dalàna zany zahay raha miditra ao. Zay re tianao voaka malagasy hitanao ity ohatra décision ty hitanao nareo mamoaka lalàna mamoaka lalàna zao dia tsy rahantsika ary ve le lalàna le izy rehefa samby nienjana ihany tady ny mpitandro filaminana manana basy ny avy amin'ny fanoherana tsy manana ninina fa hevitra sy fijoroana amin'ny famarinana no sisa hijoroana izy ireo. Ny resaka tampanao gazety solombavam-bahoaka sy Tindrandrena Soloniako laza izy fa malemy ity fitondrana ity. Fitondrana malemy ihany no mampiasa herim-pamoretana, mampiasa force. Efa hita mazava zao fa tsy misy antony tokony sakanana anay hoeny Magro Beoririka fa ny tadiavana hevitra amin'ny fomba rehetra anakanana anay mba tsy anao fotoam-pivavahana, mba tsy anao fivoriana etsero. Hita mazava fa bureau mpanjakana izay lazain'izy ireo Beoririka dia diso zany, tsy misy bureau mpanjakana eto Beoririka hoy izy Tindrandrena Soloniako fa fanadalana saim-bahoaka fotsiny na politika maloto entina aminganana ny firotsako-vidiana ny hafa. Zava ny tena marina resaka politika io fantaratasy nalefan'ny préfet feno brao mpanjakana eto amin'ity toerana ity. Zay no tsy azo nanaovana an'ilay izy. Raha jerentsika i aizeto no brao mpanjakana eto dikan'izay tsy marina re tompoko fa resaka politika fatahorana averiko fatahorana ny mpanohatra izany fitondrana malemy ny fitondrana mampiasa force averiko fitondrana malemy ny fitondrana mampiasa force. Raha matanjaka izy misy fanohanana avy amin'ny vahoaka, raha matanjaka izy manana majorité tsy mampiasa force zany fa matoa fa mampiasa force izy fitondrana malemy izy zay. Nanamafy ihany koa izy Tindrandrena Soloniako fa verezina zo ny solombavam-bahoaka tsy mahazo miteny na mitondra tatitra amin'ny district hafa ny solombavam-bahoaka fa tsy maintsy amin'ny toerana mahavoafidy azy. Ka zao ankehitriny zao verzo ihany koa ny candidat hirotsako-vidiana ho ben'ny tanàna tsy mahazo miteny amin'ny commune izay ilatsana ny olona iray ka terena ho any amin'ny commune hafa raha anao izay fandraisam-pitenenana izay. Araka izany naverina mafisiny ity solombavam-bahoaka ity fa malemy ny fitondran'ny filoha Andry Rajoelina satria mampiasa force
mampiasa herim-pamoretana. Izany rehetra zany dia ny avy ao amin'ny fanoherana ihany no ampiarana izany. Ny mpanohana fitondrana raha anao fihetsiketsehana dia tsy misy sakatsakana, tsy misy mpitandro filaminana anakorontana azy ireo. Fa ny avy amin'ny fanoherana dia tsy mahazo miteny ninona ny antony, na ara-dalàna io na tsy ara-dalàna. Raha ny olona mpanona zao fitondrana zao manao fihetsiketsehana ao Antananarivo dia mahazo lalana. Fa raha izahay kosa vao mba hivavaka amin'ny toerana privé clôturé dia tsy mahazo lalana. Ka araka ny teninay tamin'ny série teo zany dia napetranay fin de décennie izay zavatra izay mba hitovy ny fitondrana sy ny fanapahan-kevitra sy ny zavatra azo atao ny candidat rehetra eto a Madagasikara fa tsy eto Antananarivo ihany. Tsy hita moa izy ity fa izahay reto dia solombavavoaka, fa solombavavoaka tsy mahazo miteny, solombavavoaka ny Madagasikara tsy mahazo miteny any amin'ny district hafa. Zao ndraiky koa fa madika koa ny baolina. Lasa le candidat eto amin'ny commune anankiray eto tsy mahazo miteny eto amin'ny commune koa izy fa findra any amin'ny commune hafa any Tanjombato. Ka tsy hita marina ina ny tokony ataon'ity fitondrana ity. Zay no tenena koa fitondrana malemy mampiasa force zany. Firenenay raha manana ity. Aoka ny zavatra atao mba eo fanapahan-kevitra atao mba hifanaraka amin'ny lalam-panorenana fa tsy abadibadika hoe député eto ianao tsy mahazo miteny aria, ianao koa maire eto na ben'ny tanàna eto tsy mahazo miteny eto, tsy mahazo manao. Araka izany rehetra zany dia nametraka fitarenana teny amin'ny CENI ny vovonana firaisan-kina, nampafantatra ny CENI ny toe-javamisy ary ny taky ny fandraisana andraikitra izay ataony ity vondrona maleo tena misahana ny fifidianana ity. Nanamarika solombavambahoaka Rina Randriamasinoro fa tsy fitarenana akory no antony nandehanan'izy ireo teny amin'ny CENI fa fitakiana ny fampiarana ny voalazan'ny lalàna. Araka ny resaka ny fanaovan'izy ireo tamin'ny CENI moa dia hiezaka no mevalinteny ny CENI amin'ny fotoana mamety azy androany. Le zany fanamafisana ny voalaza zay akory tsy hoe mitaraina fa zay mitaky araka ny lalàna satria mazava tsara mihitsy ny voalazan'ny lalàna zany ao amin'ny 2015-020 article 8 dia fahefana feno ananan'ny CENI no mametraka araka itsy andraiky ny CENI no mametraka tontolo milamina mba ahafahana manao tanteraka fifidianana mirindra sy andraisan'ny rehetra anjara ary mitovy. Dia nitaky an'izay fandraisana andraikitry ny CENI zay tety zany. Ary rehefa natao moa ny fifampiresahana dia milaza fa ivona CENI ary ame valiteny anay amin'izay fandraisana andraikitry ny CENI androany any izy dia efa mihazy valiteny zay hoe inona no mety ho endrika fandraisana andraikitra zay takiany lalàna aminy satria fahefana fenoanana ny CENI mametraka tontolo milamina manodidina ny fifidianana mba ahafahana misotra am-pilaminana an'izay fifidianana zay. Dia miara-maheno eo zany tsika hoe inona ny andraikitry ny CENI zay koa mbola tsy maintsy hitako koa zay any amin'ny préfecture hoe inona moa zany le asainao tsy ahafahana manao an'le hetsika milaza izy fa misy instruction permanente mihitsy any inona le izy mba ahafahana iny manao ataky an'izy any amin'ny conseil d'état sy ohatr'izay dia mitaky araka lalàna zany zay io zao fa tsy hoe sanatria kory hoe sakatsakana ny ery dia hoe lasa nandeha nitaraina na mitorina inona fa mitaky ny fampiarana ny lalàna eto ny firenena. Hitantsika miariary fa tsy maleo tena amin'ny asan'izay sahany ny mpitandro filaminana efa ataon'ny fitonam-panjakana fitaovana anaovana herim-pamoretana ny mpitandro filaminana ankehitriny. Araka izany rehetra zany mahalasa saina tokoa hoe hoaiza ity Madagasikara malalantsika ity. Ny mpitandro filaminana izay mpiaro lalàna, mpampiatra lalàna no lasa mpiaro ny fitondram-panjakana, miaro ny tombotsoan'olombitsy. Mpitandro filaminana izay fantatra fa miaro ny vahoaka sy ny fananany ankehitriny lasa miaro ny mpitondra, miaro olombitsy sy ny fananany. Mahalasa dinika tokoa hoy ny fitenenana hoe ny fotoana manova zavatra
ho hitantsika eo ny fivoaran'ity toedra raha ity ary izany koa marina ny vidéo tsika androany azadino misabone sy manisy izay mana vidéo tsika amin'ny manaraka indray